Halleluja. Fifaliana lehibe no arabanantsika rehetrarehetra amin'ity androany ity a. Atao anatin'ny fankalazantsika ny fahefatona kiradiotsika amin'ity sabata mahafinaritra ity androany. Tafatotona tanteraka ao anatin'ny andro sabata mihitsy ny 1er octobre izay nisokafany akiradio ary efa taona katroka androany no nisokatra izany akiradio izany tamin'izao oro izao mihitsy. Raha tsaroana dia ora tahaka an'izao no nanomboka nandeha nanakoako tany atokantranonareo tany izany atao hoe onjam-peo akiradio teraka teo amin'ny tontolony asa fitoriana ny filazantsara ny akiradio efa taona katroka na dia ny ora aza dia tahaka izao mihitsy no nahaterahan' izany ka dia faly tena faly izay miaraka aminareo rehetrarehetra miara-makalaza aminareo an'izany andro izany dia miara-mifaly aminareo ary tena faly indrindraindrindra satria mbola tafajoro mbola velonaina tsy niemotra ny akiradio fa nandroso na dia tao ohatrany nandroso kely dia kely aza ny pa nafahana nanatratra ny tanjona ry havana malala dia tena tsapa sy hita fa nandroso ny akiradio ary isaonantsika n'Andriamanitra izany androany atonga antsika hiatoraka amin'Andriamanitra hibanjina ny lasitsika hitodika tamin'ny lasa fa hibanjina ihany koa no avy izay hoatrehan'Andriamanitra manomboka androany satria mbola tsy tapitra ny fitoriana mbola mitoy ny azakazaka mbola mitoy ny asa rehetra izay nanirahan'Andriamanitra ry havana malala ka raha fanomboana ny efa taona lasa tahaka an'izao dia mbola tsy fantatsika hoe mandra-paroviana izany akiradio izany no hitoy mbola anakoako any anatin'ny tokantranontsika ampahery antsika tsiray avy any amin'ny toerana misy antsika rehetrarehetrany faly izay miara-aba ihany koa ny groupe izay maresy izay miara-makalaza aminay alleloia mpiara-miasa kaiky ary izany akiradio izany entsika eo ny feo amin'ny ankizy rehetrarehetra izay ato anatin'izany fikambanana izany satria dia tena miara-miasa kaiky aminay ianareo arabaina koa ianareo satria tompony akiradio ianareo alleloia miasa anareo anareo io feo anareo ihany koa dia malako ako isanandro mampahery ny olona rehetrarehetra ny atokantrano any dia miaraba antsika menakavy miaraba anareo ihany koa izay mpanaraka ny fandarana na efa ela na voaingana mba nahafantaranao an'izany akiradio izany faly izay miaraka aminao eto androany amin'ny fofeny fifaliana tanteraka mihitsy no ionantsika eto iarahantsika misaotra an'Andriamanitra makalaza an'Andriamanitra ny amin'ny fisinzao fandarana izao izay manokana dia faly be satria ianareo rehetrarehetra tsisy olona fantatrainareo tsisy havanay tsy nisy mihitsy hoe niara-lalaotsika tamin'ny mbola kely na hoe niara-nianatra tany amin'ny ekôla rehetrarehetra izay lalovana tany na hoe niara-nipetraka tany amin'ny toerana izay mety mifindrafindrana tany tsiry havana tsisy ny fankalalintsika reto samy manana ny toerana nisy azy samy manana ny fiainana ny ainany fa ny mahafinaritra anay dia tafahoana entsika alleloia ary isaoranay an'Andriamanitra isaorantsika an'Andriamanitra satria ny tanany mahery ny fombany mahery ny fitiavany mahery no nampiona antsika rehetrarehetra indray faly be izay miaraka aminao androany ary hivavaka tsika androany miaraka anome voninahitra an'Andriamanitra tsika androany hiara hideran'Andriamanitra tsika androany samy mahery amin'ity androany ity tahaka ny hoe hanao depara vaovao indray tsika androany tahaka ny hoe hiainga vaovao indray tsika androany satria tapitra izay ny efa taona mibetsaka ny mety tsy vita tao anatin'izay efa taona izay raha ny tanjona sy ny faniriana dia mbola hiteny izay hoe tsy mbola tratra ny tanjona satria betsaka ny zavatra mba neritreretina saika eo atao fa mbola tsy tratra loatra eto isaorana an'Andriamanitra lehibe kosa nefa izay efa tratra satria dia azo lazaina fa mba niteraka olona vitsivitsy maromaro ihany izao akiradio izao ary manana ny fotoana ny Andriamanitra ahafahantsika manatanteraka ny asany hivavaka tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao samy tsika hivavaka samy haka ny toerantsika amin'izao fotoana izao any amin'ny toerana misy anao hoany amboary mihitsy ny fandolianao ny manodidina anao ataovy izay hanalaviranao an'ity zao tontolo izao ity manomboka any anatin'ny fonao ny sainao ny fanahinao rehetra androany ampanalaviro an'izao tontolo izao fa anatina an'Andriamanitra tsika Andriamanitra tsy eny amin'izao tontolo izao
Jesosy Kristy tsy hitatsika eny amin'izao tontolo izao hoe raha ho any an-tsena ianao androany tsy hitanao eny Jesosy androany. Raha hamonjy mariazy ianao androany anatina fety sy lalonana isan-karazany dia tsy hitanao eny. Tsy hitanao eny Jesosy. Tsy ahitan'i Jesosy eny anatina zavatra izay mety falehan'ny olona rehetrarehetra entsika. Tsy ahitan'i Jesosy eny anatina toerana mety fanaovana fety isan-karazany sy lanonana isan-karazany eny tsika raha lanonana izao tontolo izao no alehanao. Fa androany ny fanalaviranao izao tontolo izao no ahafahanao mahita an'Andriamanitra ry havana malala. Hivavakantsika amin'ity fotoana androany ity dia ametraka ny fotoana rehetra am-pelantanan'Andriamanitra tsika. Tsika androany iteneny Jesosy malala mipetraka aminao indray izao fotoana izao. Misaotra anao izay Jesosy. Samy tsika rehetra misaotra ny amin'ny fisiany akira-dio nandritra izay efa taona izay. Tsy fantatry inona avy ny zavatra mety mba efa voarainao hatramin'ny sinzany radio izany, hatramin'ny sinzany fandaharana andramika izao. Tsy fantatry inona avy ry havana malala no efa fahasoavana nozarain'Andriamanitra tamintsika tao anatin'izay efa taona izay. Izay manokana raha ny fotoam-bavaka androany dia tsy ampy hitantarana ihany izany. Tsy ampy ny fotoana ry havana malala fa androany kosa ho atambatra eto ny fisaorana an'Andriamanitra tamin'izay rehetra nataony. Halleloja. Misaotra betsaka anao izay Jesosy ny afitiavanao. Jesosy io manatona anao izay amin'ity androany ity. Hisaotra ny anaranao Andriamanitra. Hidera ny voninahitra ao Jehovah Andriamanitra ray eo. Misaotra anao izay Jesosy. Misaotra fa raha naniraka anay ianao Jehovah Andriamanitra. Naniraka anay ianao Andriamanitra. Dia tahaka an'izany tokoa hoe nahita izay fa toa kely ny hery tao anatinay. Nieritreritra izay hoe Jehovah ahoana ny andehananay, ho vitanay ve? Nanomboka tamin'ny fotoana nialana tany amin'ny taninay Andriamanitra. Tany izay rehefa nanomboka nametra-panontaniana hoe Jehovah Andriamanitra vitanay ve? Afaka ny andeha tokoa ve izay? Fa no hamarinao, no hamafisinao hoe mandehana fa misy ilako anareo any. Misy raha ilan'ny tompo anareo. Mandehana ny amin'izay anarahako anareo. Misaotra anao izay Andriamanitra fa nahery vaika ny fandresenidahatra nomenao anay. Nahery vaika tao anatinay mihitsy. Ny fanamponofonao aminay fa tokony mandeha izay. Tokony mitory izay. Dia misaotra anao Andriamanitra fa tanteraka soamantsara nitsangana izao akira-dio izao Jehovah Andriamanitra. Raha ny lalana rehetra lalovana Jesosy. Tsy ho voatanisana eto Andriamanitra. Ny andro anankiray, ny andro rehetra izay lalovana nandritra izay efa taona izay Jehovah. Tsy ho voatanisana eto Jehovah Andriamanitra. Fa zavatra tokana, zavatra tsapanay Tompo. Nombanay ianao. Natao anatin'ny kasarotana, na fiakarana, na fidinana Jehovah. Na mikitaotaona Tompo. Na nisy tendrombohitra Jehovah Andriamanitra teo anoloanay. Na nisy afo teo anoloanay. Na nisy ony teo anoloanay. Na nisy ranomasina teo anoloanay Jehovah Andriamanitra. Zavatra fantatray androany Jesosy io. Tena naniraka anay tokoa ianao. Misaotra anao ny amin'ny fombanao ny akira-dio nandritra izay efa taona katroka izay Jesosy. Nitsangana Tompo malalo. Misaotra anao izay. Mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra nataonao Andriamanitra. Nankalaza ny fahatelo taona izay tamin'ny herintaona tahaka an'izao. Dia niteny teto anatrehanao izay Jehovah Andriamanitra hoe mety mbola ho avy ny efa taona. Tonga tokoa izy androany. Isaorana ianao izany. Mandeha ny radio tsy tapaka Jesosy. Mandeha tsara Tompo. Ahafahanay mitory ny fahatsaranao. Misaotra ny amin'ny reto olona izay tonga eto androany Jesosy. Nangoninao. Nangoninao eo am-pamilona Tompo. Tany amin'ny toerana maro samihafa. Nantsoinao Andriamanitra. Raha teto Frantsa ny antsoantsy Jehovah Andriamanitra. Tena avariny fa tonga hatrany amin'ny toerana hafa rehetra tany ny feonao Jehovah Andriamanitra.
nanangona ny olonao teo am-pamolona tonga miangona eto androany mitady anao Jehovah-Andriamanitra nanova ny fiainana izy ireo ianao mitantana izy ireo ianao misaotra anao zay Jesosy voninahitra ny eo anao Andriamanitra ny amin'izao fahavelomana izao Jesosy na mbola tsy nahatapaka an'izao radio anay izao Jesosy malala betsaka ny fahavalo tsy falo ny devoly tao anatin'izay fa isaoranay anao Jehovah-Andriamanitra fa ianao mbola toy ny tantana anay foana ianao haleluia notsika androany iteny driavana malala notsika zany izany anisan'ira nanamarika mihitsy ny nitsanganany zany nojam-peo iaika vaovao retsika mila helin'Andriamanitra tsika riavana malala mangetahietanao indray ao Jesosy fenony hery vaovao avy aminao ao teo kotsindray lay oram-batravatra ny fanahinao ao ny feno ianao tiako hiara-talatio hitandan'Andriamanitsika zay rehetra tsy Andriamanitra aminala rehetra tsy nambolena ao anatin'ny fonao zao fotoan'izao tiako anjakanao zay rehetra momba isiao anatiko ao ny hoaviko sy zay takona nitio rehetra tiako anjakana Kametsika rehetra androany ramafeako zay amonena Juliena Umeu vauvau Natsapako ny fanaseanao Apaitauai ny volinay Jasinely lehibeanao Jesus eu anjakao Salunay Jesus sani zany tao anatina fingana vaovao mihitsy Andriamanitra Oh Jehovah Utelele taminao manao hoe hoe vaovao zay tompo Halleluja Mangetaentanao Angetaentanao Fenoy tompo hery vaovao avy aminao teo kotsindray lay oram-batravatra ny fanahinao ao ny feno ianao tiako hiara-talatiko zao zay rehetra tsy nambolentananao zay rehetra tsy avy aminao tiako anjakanao ny fiainako anjakanao zay rehetra momba isiao anatiko ao ny hoaviko sy zay takona nitio rehetra tiako anjakana tsika rehetra ilamafe hanotsaya ny Juliena Umeu vauvau Natsapako ny fanaseanao Apaitauai ny volinay Jasinely lehibeanao Jesus eu
antsika rehetrarehetra io ry havana malala. Jesosy mbola vonana voanieriny aminao fa miankina aminao. Mbola te handroso ve ianao? Mbola te hanohy ve ianao? Alleluia. Fa raha mbola miteny ianao andran'ny Jesosy malalo, mbola hanohy aho. Ny ankira teo Jesosy mbola hanohy aho. Mbola tsy janona satria mbola tsy tonga ianao. Satria mbola omenao fahafahana Tompo. Raha manana an'izany faniriana izany ianao dia tenena andran'ny Jesosy, zaho mbola hanohy. Alleluia. Havaoziny hery ato anatiko Jesosy. Mila hery vaovao ahy entiko miatrika indray ny fiainako, entiko miatrika indray ny asanao. Fa mbola vonina Jesosy malalo. Atolorin'ny tenanao ry havana malala. Raha mila an'Andriamanitra ianao. Alleluia. Amen Jesosy. Tsika andrany tena milanao a Jesosy. Alleluia. Tunga e tua minna yakuka misakana la vichana yanzera erkano tupo
anana Jesosy. Ilay manokana lavana dia tena nahatsapa mihitsy hoe tsy herinay nandehananay tao anatin'izay efa-taona izay. Teo amin'ny fiainanay rehetra mihitsy. Fa indrindra tao anatin'izay efa-taona izay ry havana. Tena nahatsapa ry havana malala. Fa herin'Andriamanitra nanohana. Hatramin'ny zavatra kely indrindra. Ry havana malala. Raha ny tena marina, tokony tsy misy ny ankira-teo ry havana. Tokony tsy nisy. Raha ny antony hita, raha ny antony, tokony tsy misy ry havana ny ankira-teo. Betsaka loatra ny fahasahiranana afaka nanakana an'izany. Teo ny fiterahana, teo ny fitezana kely, teo ny asa aman-draharaha, ny fahasahiranana isan-karazany, ny sakatsakany isan-karazany. Fa tena marina tokony tsy existe izany. Ry havana malala, fa tena tsy herinay ary tsy tanjakay. Natsapizay fananohana anay foan'Andriamanitra. Misy fotoana tena kivy. Tsanoko ry havana malala. Rehefa maty ny mamako tamin'ny 2017 dia tena nitombany aho. Ritra ny ranomasoko. Dia izao ny tonom-bavaka nyteneniko tao ary tsaloko androany. Ho zaho hoe Jesosy aho, mba ho fampaherezanao anao dia omeo fanahin'olona izay Jesosy. Omeo fanahin'olona izay Jesosy malala. Fa raha mahavokatra ny asan'Andriamanitra ataonay aty, dia izay izany vao afaka ny ahery Jesosy aho. Raha amin'izao alaheloko izao. Tsaloko ry havana. Tonom-bavako tamin'izany. Satria tsy hitako intsony izay atao. Nalahelo loatra ny foko. Dia nararotiko nangatahana tamin'Andriamanitra ny zavatra nilaiko. Jesosy aho, ampiasao. Ataovy mahataona fanahin'olona. Fa izany no mahasambatra anako Jesosy. Sotra an'Andriamanitra fareo nareo ry havana. Za tsy nangataka hoe Jesosy eo ataovy olona rivo na aman'alina. Fa mahataona fotsiny izahay tsy fantatro na firy. Fa izany mahafeno ny fifaliako Jesosy malala. Andriamanitra fahavolombelona ry havana. Fa anisan'ny tena tonom-bavako. Isaorana an'Andriamanitra. Tonga ny janvier. Ny mamako maty septembre 2017 ry havana malala. Janvier 2018 ny sokatra ny ankira-teo. Sokatra ny fandalana andramboka izaho. Octobre 2018 ny sokatra ny ankira-teo. Ny porofon'Andriamanitra mihitsy hoe farak'izay tena te hampahery anao aho. Ampiasaiko nareo. Alleluia. Isaorako an'Andriamanitra izany. Ary mbola hitenenako foana androany hoe ity indray izay Jesosy. Ity indray izay Andriamanitra. Mankalaza ny efa-taona izay androany. Fa mbola voninan'olo tena ho anao tahaka ny tamin'ny mbola tsy nisy koa ny ankira-teo. Mbola vonina hiteny hoe ty aho Jehovah. Alleluia. Ampiasao Andriamanitra. Amen. Alleluia. Samiti
Tena bunga wisun Nisa betanebaka Sajiti ansuri mana ya no pari patuta baibelaka Taskare chabutana Tia te oba mo baibelaka Itin fukta sasa Itwele Antaka Manasa nasa tupo Sulai malala mo ikisana kona niasi Kafuno mai peri na wambala iti ute panania Tiawe Tiwa mo mai peri na Itini fuku te sosio Itu esa na kamu Esa na esa tupo Hallelujah. Amen. Nagara kami nakira to heno de san ne to ravan. Nice and nice. Nin. Naro fit. Ayana fit adafana. Ayana fit. Ramera kami na yetu no. Yetu dia fana malala. Lantam tam seketu. Refa tsibula tu ganye dam sike tembula yetu. Tembula miasa zantsike. Hallelujah. Mena Jesus. Funa feno andrany an'olitra ny aminao rehetra ihany koa. Ho an'Andriamanitra ka hiteny manao hoe ny amiko rehetra Jesosy aminao. Hallelujah. Tsika rehetrarehetra androany tereny io vangely fiainako Jesosy rehefa misy anao e. Za zao mihitsy natsapa faniovany fiainako satria nidiranao. Hallelujah. Ianao rany firia Faniovany fiainako. Relasako nalo Jesosy. Nafuiko avokoa. Irasunao Jesosy. Efa nanatiovana. Efa lascido talo. Agora filha. Perché di un vaccino di una fianco. Nella saputa luce. E non puoi credere. Dirà sua notte Jesosy. E banana giovane. Si fecha e come tutto la fuga no da ulu Israele
tsy misy Jesosy tsisy ampisaraka anao anao tsisy ampiana anao anao Jesosy Tanao rany antsoany le fiainako niove no lasako akizay navikoaviko le fale masinao tompo efa nanativanao any olona fatao isaosatry efa lasina taloha Ianao raha hipiriay le fiainako niove ireo lasako akizay na diniko avokoa efa lamasina tompo efa nanativanao any olona fatao isaosatry efa la Tsy misy Isaya rehetra tompo Manao tsy misy fetra Misoko manontolo tompo Afoko anao daholo Isaya rehetra momba Atolotro anao Sisi ampialaninao Tsy misy Nady dia tsy misy mampisaraka aminao izay tsy misy Jesosy tsy misy mampisaraka Izay rehetra momba atolotro anao Tsisy ampialaninao Jesosy tsy misy Izay rehetra momba atolotro anao Tsisy ampialaninao Jesosy tsy misy raha niady sy ny olana nampivery-dalana riavana malala efa tsy hitanao teny tsony zay efa tsy nisy tsony amin'ny sotra l'Andriamanitra riavana malala ninona zavatra lalovana raha ny teny Andriamanitra manao hoe raha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may dia satria misy afo tokoa tena ho lalovanao misy afo tokoa tena ho vakivakianao raha mita ny olo ianao dia tsy hanafitra anao izy dia satria tena mita ny olo tokoa ianao ary tsy afaka hialan'izany tsika riavana fa Andriamanitra tsy niteny manao hoe raha mita ny olo ianao dia miverena lalana fa tsy momba anao tsony na hoe raha mamaky ny afo ianao dia aza manohy tsony fa efa tsy izy tsony zany tsy riavana malala azonao ataony mamakimaky afo sy mandeha amin'ny ony fa azonao atao tsara ny mandresy riavana satria ny tanan'Andriamanitra mbola eo miazona anao ny tanan'Andriamanitra tsy mamelanao tsy mamelanao olo resy riavana malala ka ninona mety ady eto amin'ity zao tontolo zao ity alleloia mba tiantoka be tsika raha ny ady niverenantsika lalana mba tiantoka be petera riavana
Matiavy peterana latsaka tao anatin'le rano. Rehefa nivoaka avy ao anatin'ny sambo kely ka niletika tao. Matiavy peterana avy namalala raha niletika tanteraka tany. Teo Jesosy nisintona azy farak'izay. Namoaka azy tao anatin'ny rano izay niletea. Alleluia. Namerina azy ety ambonin'ny sambo kely. Riavana malala. Misy fotoana mety miletika antsika. Misy fotoana antsika mety mandeha dia miletika. Fa Andriamanitra tsy namerantsika ho faty an-drano. Tsy namerantsika ho faty tao anatin'ny reny. Fa nanarina antsika foana izy riavana. Halleluia. Amen Jesosy. Misaotra anao izay Andriamanitra. Tsy mba tanan'olombelona no tantanana anao io. Tsy mba tanan'olombelona no nanarenana anao io. Tsy mba tanan'olombelona no nisintona anao io. Halleluia. Tsy mba tanan'olombelona mampitany fiainanao. Tsy tanan'olombelona manampy anao. Halleluia. Impirano lavo, mbola nasanganao aho. Impirano pushaka, mbola naseninao. Ruti-juticare tenako, vokatry fiaverako. Feno lasciare falaiko, non mi lasciami falavuako. Impirano lavo, mbola nasanganao aho. Impirano pushaka, mbola naseninao. Ruti-juticare tenako, vokatry fianjejako. Feno lasciare falaiko, non mi lasciami falavuako. Totsika rehetra iara iretina mbola narenao. Mbola natsangana anatoko. Mbola norasinao satria mbola tinao, mbola narenao, mbola natsanganao, mbola tinao. Na rehefa nisopotaka, sinao vezinao Jesosy. Halleluia. Jesosy raha afaka fisoana Jesosy. Ampy izay farerako izay, ampy izay federako izay. Nisakambina. Sigaretra ira mafy mbola narena. Mbola narenao, mbola nasanganao, mbola norasinao, satria mbola tinao, mbola narenao.
Alleluia. Amen, Jesosy. Misaotra anao Andriamanitra fa betsaka ny fiainan'olona nareninao tamin'ny alalan'izao fandaharana kely zao, tamin'ny alalan'izao radio kely zao. Nisehonao Jesosy ty fandaharana ty, nafahanao ny antso fanetelenanao manao hoe mankanesa ty amiko rehetra izay lasa fantatra sy mavesatra entana fa za mefy tsara ray eo. Misaotra anao fa mba nisehonao, nisehonao Andriamanitra. Niezaka mihitsy izay Jehovah Andriamanitra ho takona, niezaka mihitsy izay Jesosy tsy ho hita Tompo tao anatin'izay fotoana nitoriana izay Jehovah Andriamanitra. Niezaka mihitsy izay Jesosy mba tsy ho hita fa ianao naseho Jesosy, ianao navelanay naneo ny voninahitra ao, ianao navelanay ny antsoantso tamin'ny alalanay. Alleluia. Misaotra anao fa niseho ianao, misaotra anao fa afaka tonga ny olona, afaka nanatona ny olona nahita loharano Jehovah Andriamanitra. Misaotra Jesosy malala. Riavana, tsy fon'Andriamanitra ho very ianao. Jesosy raha miteny manao hoe mankanesa ty amiko rehetra izay mahasafantatra sy mavesatra entana mizaha ame fitsarana riavana. Dikan'izany tsy tian'Andriamanitra ho very zasy ianao. Itsika ilay miasa fantatra sy mavesatra entana iny mihitsy natsoin'Andriamanitra anatona azy. Fantany fa raha mitohy mitondra ny entana mavesatra ianao, raha mitohy miasa fatratra ianao ka tsy anatona azy ianao, dia ho tonga any amin'ny fahaverezana ihany ny farantsika riavana. Fa androany Andriamanitra eo akaikinao, aza mitady lavitra, aza mitady lavitra ianao. Fa raha tonga ao aminao zao fandaharana zao, raha mandalo eo aminao ty fandaharana ty, dia afaka tsy mitady lavitra ianao fa ao anatin'ny telefoninao, eo amin'ny sofinao eo, mandalo eo anoloanao Andriamanitra riavana malala amin'ny alalan'izao fandaharana zao. Andeha ho isika riavana nitady famonjena dia tsika anatina an'Andriamanitra androany. Fa Andriamanitra tena ampahery ianao, Andriamanitra tena ampahery ianao. Halleluia. Hoy Andriamanitra ahirana namarika ny fandaharantsika ihany koa izao. ay ianao ka tsisy romba Namarika ny andramoka izao nakirakeo. Halleluia. tsy foky ianao satria zanaka.
maintsy ho tafita ho atsika. Alleloia. Miankina amin'Andriamanitra ny havana malala. Ny teny fikasan'Andriamanitra hoe ny ten'Andriamanitra dia ao aminy ny eny sy ny amainina ry havana. Ao aminy ny eny sy ny amainina. Ninona ny teny fikasana renao? Na dia ataoko hoe hatramina naranao ty fandalana ty fotsiny azy. Zamindro. Fa efa tsy latsaky ny folo ny teny fikasana renao hatramin'ny tiranao teto. Raha efa teto ianao nandritry ny fotoana vitsy. Fa reny rehetrarehetra reny dravana. Ny tanjony reny dravana. Teny mahatonga antsika tsy ho resy eto amin'ity fiainana ity. Mahatonga antsika handresy eto amin'ity fiainana ity. Ary Andriamanitra raha nanome teny fikasana ry havana malala, tsy Andriamanitra no mila andreny. Andriamanitra tsy mila teny fikasana tsony. Fa nomeny reny ho an'izay mila ry havana. Ny milany reny dia isika ry havana. Ary raha nanome Andriamanitra, tsy nanome tsy fohifohy, tsy mandisy fanantenana, fa manamarina ny teniny izy. Tsy miverina ny amin'ny foana ny tenina tsy efa mahavonto ny tany ka mahatanteraka izay nanorahany azy ry havana malala. Aza manaiky resy eto amin'ity tany ity ianao. Aza manaiky miondrika eto amin'ity tany ity ianao. Ry havana malala, fa mpandresy ny anarantsika ry havana malala. Tsy haiko inona no mety ady lalovanao androany. Fa ndao tsika tsy hanaiko resy. Alleloia. Ndao tsika tsy hanaiko resy. Anisan'ny nanamarika ihany koa ny fandarana. Nanamarika ny fanaganana ny soratao. Alleluia. Iza no samy milaza fa manapaly samarana. Iza no samy milaza fa tsy mba misy olana. Iaraka manaiky fa tsisy izany raha eto an-tany. Niza mitady izany. Iza no samy milaza fa manapaly sambarana. Iza no samy milaza fa tsy mba misy olana. Iaraka manaiky fa tsisy izany raha eto an-tany. Iza mitady izany. Aza manaiky resy foana. Aza manaiky resy foana izany. Hamily onjam-piainana ity. Fa mitraka azambakivy izany. Fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao. Nanome toky amonjy anao. Mampitanondrika anao ve ny fiainana ity? Mampitanondrika anao ve ny fiainana ety. Mampitomany anao ve ny setrasetra ny tany. Aza eto ny toraka fa fantatra na mampangolaka. Fa banjino lay tena. Fiainana ety ry havana mampitomany mampitanondrika eto e. Fiainana ety.
tomanana ove misitrasetra ny tany haza etony atoraka vofatra na mampangoraka fombanjinona eterna aza manaiky responsable ianao teneno mitsy tenanao androany haminy onjam-piaina nety fa mitraka aza makiviza fa Jesosy lety anao nanome toky anampy anao nanome toky amonjy anao haza manaky resy fony iza Famiceka aza makiviza fa Jesosy lety anao nanome toky anampy anao izy amonjy anao lety fikasany tsy miovizany zay riavana tamin'izany fotoana izany ny ran'izany iry zany tena hoe soa ihany Andriamanitra fa nisy ny teny fikasanao fa raha tsy izany Andriamanitra tena ny teny zay hoe aok'izay hameritreritra fotsiny ianao hoe momba Jesosy ny tsy efa niteny fa indro izy momba anareo mandrakariva hamara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao rovina no tapitra izao tontolo izao mbola tsy fantatra fa ny zavatra marina aloha mbola tsy tapitra izy androany ka raha mbola tsy tapitra izao tontolo izao androany dia mbola marina zany fa mbola momba antsika Jesosy. Halleluja. dia niraina tamin'ny fo mihitsy zany iry zany hoe aza manaiky resy foana zany nampahery tena ry havana malala ary dia misaotra an'Andriamanitra fanahery tsy nanaiky resy ninina fanangolena na lefa ny devoly ninina ady teo anoloana tsy nanaiky resy ry havana nijoro foana fa ny zavatra fantatra dia zao tsy maintsy ho mpandresy ny natao ry havana malala dia ny mivavaka mandrakariva misy fotoana mivavaka anaty fitarainana an-dranomaso manao alim-bavaka anaty fitarainana an-dranomaso fa tao anatin'ireny tena tsapa mihitsy hoe araka ny tenin'ny Joba araka ny tenin'ny namany Joba rehefa nampahery azy manao hoe motsy ny fivavahanao fa ny fanantenanao motsy tokonao fa ny fahitsian'ny lalanao fa reny sisany nananana hamisotra an'Andriamanitra hambola osy Andriamanitra hoe ambadiky ny vavaka misy valim-bavaka. Halleluja. Za koa androany te hampahery anao ary havana malala ao ambadiky ny vavaka dia valim-bavaka ao ambadiky ny fitarainana amin'Andriamanitra dia famalian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa mamaly anao dia tsy miteny fotsiny izy hoe efa henoko fa rehefa namaly ny zanak'Israely Andriamanitra dia nilaza manao hoe
Henoko ny fitaranan'ny oloko. Hidina zao. Alleluia. Hamonjy azy aho. Andriamanitra midina eo amin'ny fiainanao zany dia havana malala. Tsy takatry ny sainao zany. Andaontsika ahery. Raha misy zavatra nangatanao tamin'Andriamanitra, mbola renao mihitsy hoe mbola tsy mivaly taminao zany. Andaontsika ahery. Fa ao amin'Andriamanitra ry havana no misy ny falimbavaka. Halleluia. Amen. Jesosy malala.
Vali bavaka numani liwai kahidera Asiau. Manana anjara ianao raha ny hira rehetrarehetra zay nanamarika ny ankiradio dia tsy vitantsika ao anatina fotoam-bavaka anankiray fa notsongainy reny hira reny tena anisany hoe nanana tantara manokana mihitsy reny tao anatin'izao fandarana andramoka izao zao araka ny tenany hoe mbola maro fa tsy ho vitantsika eto daholo ny fotoana manapetra tsika mbola andray fanasan'ny tompo mbola iantoroteny fa zao amaranantsika azy aorian'ty tsika dia iaraka itsoka ilabozitsika alleloia anao gataotsika dia itsoka labozitsika mialohan'ny idirantsika amin'ny ten'Andriamanitra rehefa aveo dia ifaly alohantsika ifampizaranareo an'izany fifaliana zany zahay eto amin'ny ankiradio dia ataontsika aloha tirity ilay izay tena hoe nanamarika ihany koa indrindra tao anatin'ny fijoroan'ny groupe izay maresy dia tena nanamarika antsika tirity ary niraina foana niraina matetika tato anatin'ny groupe izay maresy zany isaky misy batisitsika dia ataontsika foana izy dahoary aorian'ny tiritsika dia itsoka labozia iara ifalitsika ankalaza ny fety alleluia samy mangataka amin'Andriamanitra zany teriza tompo tafiotra amin'izay fotofoto onjamahery sedrany samy teny fiainako mbola lavitra ery ambita nilanao Jesosy ny fiainako tafiotra amin'izay fotofoto onjamahery sedrany samy teny fiainako mbola lavitra ery ambita nilanao Jesosy ny fiainako Safotsiny alozano Tirizonto Otoso hatramin'ny farany Tirizonto Tsoresiky ny tafiritra Otoso hatramin'ny farany Samken'ny fiainako Tirizonto Tsy safotsiny alozano Tirizonto Otoso hatramin'ny farany Tirizonto Tsoresiky ny tafiritra Otoso hatramin'ny farany Samken'ny fiainako Sangana Jesús afonsamko Iteny mafinita filtra Lazany onjambangina Tendendrika ninsamoko Sangana Jesús afonsamko Iteny mafinita filtra Lazany onjambangina Tendendrika ninsamoko Salutoniate Kaweli, batteria di distorsione. Tirizonto, Otoso hatramin'ny farany Tirizonto,
safiny alozano terezato otosoatra amin'ny fariny terezato toreziky ny tafetra otosoatra amin'ny fariny saokely fiainako terezato sasafosiny alozano terezato otosoatra amin'ny fariny terezato toreziky ny tafetra otosoatra amin'ny fariny saokely ny fiainako otosoatra amin'ny fariny saokely ny fiainako otosoatra amin'ny fariny saokely ny fiainako Halleluja. Mila fanaherytsika rehetrarehetra tao anatin'izay nalatsiny fa lasa vavaka fiambelana indray mandeha. Mila fanaherytsika rehetrarehetra tao anatin'izay fotoana izay ary dia hotehirizin'Andriamanitra tokoa anetsika menakafy. Hitahirantsika anie Jesosy, hitahirantsika anie Andriamanitra. Alleluia. Miaraka hifalitsika eto mba miara-mifaly aminay izany nareo ekena fa tsy nana amin'ilay gâteau nareo fa nefa miaraka hitsoka an'ilay gâteautsika. Alleluia. Dia nasaritsika atodika dia tsika miara hifaly miarahaba ny akiradio amin'izao fetiny izao. Alleluia. Tahitoky daholo ary tsika rehetrarehetra miara mifalifalytsika ao ary vadika amin'izay ary ny caméra tsika. Alléluia.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Alleluia, tia tanana ity moa zany a marina tena mampino hoe tsy hinana amity akory nareo tsy azo miala efa miposte ty fa raha tsy zany a de tsy njaraina be dia be dia samy nalefa nandray daholo fa iara-ilana ny mamy sy ny matsiro a miaraka aminay any anareo a ao am' Jesosy a ndao diditsika ty gâteau ty a de mba irary soan'izany akiradio zany tsika hoe eny araka vidy amina de ny faniritsika de va hoe raha mbola tsy tonga amin'ny rao lanitra Jesosy a de mbola akalaza ny faharoapolo taona amen ny akiradio a de itoy foana hatrany hatrany a mitondra fanan'olona ho any an-danitra. Alléluia. 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 Mino zay fa tonga mbavaka anay an-trano nareo a de hoanareo zay tena naty gâteau ty de hitanareo ny adressenay tonga avainga na ry filanarakotsiry aby ny akaikikaiky eo ry aina ry zamina raha tsy zany de laninay ty hatramin'ariva de andao arytsika aprimitsika ny gâteau fa hoantsika rehefa aveo a fa ihinana mofo mamy be amin'io ty gâteau ty tsika hiditra amin'ny tenandrivandro fa andaloha sisika ira fidirana anankiray a de raha tsika rehetrarehetra mandia Io les gâteaux, hein? Des fraises, hein? Des chantilly, des... autre chose, hein, les... Alléluia. Za moa nanao an'izy io satria meno lovilianany recette meno lovilianany recette de nataoko le gâteau a mino fa mivoaka amin'ny tokony izy a ndao le anao fidirana ray manamarika atsika tsy ny teninao Andriamanitro anisan'ny nanamarika ny fandarinandramika izao koa isaky ny alohan'ny toy za misy raha fa tianay natao Metka. ndao ary iara-iranay nareo a de ao anatin'ny tirity nareo mimakomana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra maka baiboly a maka toerana tsara fa ian'ny tenin'Andriamanitra tsika ao arinan'izay ndao ary eo ary tsika rehetra Mitsalatsika mpifaliana ny tenin'Andriamanitra.
ivavaka avy atranotsika fa ny tenin'andriamanitra ravana malala raha tonga etiany ianao am'ty androany ity ravana malala de araloha ty ny fotoana ahafahanao mihaino mibitsika andriamanitra raha tonga eto ianao androany de aza vela ho faty antoka tahaka ny olona any amin'ny bara ianao am'izao fotoana zao ny olona any amin'ny bara am'izao fotoana zao ry havana tsy maheno zay tenin'andriamanitra zany ny olona any an-tsena am'izao fotoana zao tsy mieritreritra zay afatr'andriamanitra zany fa ianao kosa am'ty androany ity tonga eto ianao manana afatra manokana ho anao andriamanitra mangata mihitsy ianao androany hoe jesosy io mba homeo anjara amin'ny teninao aho meo anjara amin'ny teninao aho fa mangetaeta ny teninao aho ny teninao ny famonjenao aho ny teninao ny sakafo aho ny teninao ny rivotra iainako ny teninao ny rano sotroko mitenena jesosy any fa vonikeno anao zay ny devoly sy satana sy ny fanatrehana ratsy rehetra dia tsy hanana anjara lelingela zao tenin'andriamanitra izao ny connexion tsy azony devoly kitikitiana ny fitaovanay tsy azony devoly kitikitiana ary na zay tsiray avy zay eno ny tenin'andriamanitra eto azy tsy azo asiana fanelingelenana tsisy havana iantso etradoza tsisy olona afandodona anelingelina fa ifantoka iaino ny afatr'andriamanitra misaotra jesosy maralo halleloia amen de fa alomerabantsika rehetrarehetra halleloia efa maro moa ny voalaza maly a niaraka tetontsika tamin'ny alina niaraka tetontsika tamin'ny alina ary tena faly niaraka taminareo adiny telo fa de teo nareo niaraka taminay lavalava ny fotoana alina ary betsaka ny zavatra efa voalaza teo betsaka ny zavatra efa nambara momba ny akiradio androantsika nandidin'ny mofo mamy a de androantsika hiara hifaly aminay nareo fa de fataon'androany tokoa efa taona ohatr' zao mba nanako ako nandeha am'izay zany akiradio zany a de mandraky tiany androany mbola mba eo izy aloha alleloia mbola mba eo noho ny fahasoavan'andriamanitra noho ny fahasoavan'andriamanitra de mbola mandeha ny fahasoavan'andriamanitra de mbola tsy tapaka misy fotoana izy io tapaka tao anatin'zany fataony zany a indrona ohatr' zany zay nifindra trano amin'ny fotoana ifindrana trano de tsisy ko mbola tsy mifindra ny connexion de tapaka ny akiradio misy fotoana misy fahasimbana ny fitaovana tapaka ny akiradio misy fotoana any anivony any amin'ny source ny angany misy fotoana tapaka tsaroky ndray andro a mifindra trano zay rehefa mifindra trano zay de tapaka nandritra ny teo amin'ny 10 andro teo ny connexion de tsy nandeha ny akiradio tsisy fandarana na herinandro teo de na lahelo mafy mihitsy zay hoe tsy nandeha ny radio fa tamin'ny andro ny nandehanany natokavany connexion ry havana de nisy zavatra nataoko ty nibatako doro a de nataoko teo akaiky ordinateur fanaovana fandefasana radio de nalaiko le compte akiradio andramoka izao iny de nanao live tam'izany mbola nisy ny live audio de ataoko live audio mba etiko anapartana zany tena ny olo efa miverina connexion de na tsy mandeha mijery any amin'ny na de tsy mandeha mijery any amin'ny amin'ny site web ary ny olona mihaino akiradio mety mbola kamokamo ny olona iano zany de nanaovako live de manao live de live io mantsy isaky ny adiny efatra tapaka tsy maintsy renouvelena de inona am'izay zavatra ataoko de am'izay fotoana zay a io radio io mantsy a rehefa mandeha io de
am'zotsika am'zay zao mandeha ny radio fa tsy ainareo misy radio mandeha satria ao anaty ordinateur ao fa rehefa manao an'le live anao de tsy maintsy alefa mafy be zany io ordinateur io de le feo amin'io ny atao live amin'ny Facebook ndikan'izany tsy maintsy eo akaikiny eo zany a sady manavao anazy isaky ny adiny efatra no mijerijery so de tapaka de nanomboka tamin'ny 9 parain'ny andro natao live ny radio tamin'izay fotoana zay satria ny atoandro ande hiasa de tsy afaka manao fa ny alin'iny de matory bateko ny kodoro asikontana de nitafy lamba de ataoko akaikikeo am'izay ny live de asiko rehefa isaky ny adiny efatra de mifoa de renovelena ny live parain'ny andro teo any natory mba aninona moa zany nitanjona tam'zany mba hoe anao ratrapazy hoe nisy fotoana elela tsy nandeha de atao tena mandeha be fa mafinafana fo tam'zany re avana malala tsaroako parain'ny andro tena didiny toromaso mihitsy nandefa radio tam'le tendray alina ngeny nanao an'izay de tsy fantatry inona mba vokatry reny iza zany zao narea iza zany zao tena mba nahazo tombony tam'izay ndray alina hoe natao live ny radio akiradio olona firy zany zao mba tonga tety za de tonga tety satria ndray alina tsisy atao nahita live fa tsy nahita naray ary fa tsy zany ny olako ary zay ny tsara fantatrareo menakavy amin'ny asa ataonay mivady ty zay menakavy kely le zay eo amason'Andriamanitra fotsiny hoe za hitan'Andriamanitra hitanao Jehova fa tena tiako ty asanao ty tsy fantatro iza ny azo tombony am'izao iza ny are fa zao Jehova tsisy olona nampanantenana hoe ataovy mereta tory ianao anao an'io fa zay eny parain'ny andro fa za kosa Jehova anao an'izano anao satria maninona satria tiako ianao satria tiako ny asanao de tsy reraka any maraina andeha hiasa fa ny zavatra fantatra ravoravo ny foko tsy natory andray alina nanao live tamin'ny radio maro ny zavatra souvenir mba mahafinaritra anatin'izy ity mahafinaritra satria arakaraky ny mahakely azy de sokirina mihitsy zay zavatra fatsiarovana rehetra mba mety ho tsara ao anatiny de faly zay raha tonga mahatonga re mitenanao hoe efa taona zany ngery avana efa taona zany raha ho atsika olombelona mbola vao mianatra tsy haiko inona avy ny zavatra ataon'ny ankizy efa taona raha sazy rehefa tonga ho fahefa taonany fa ho anay de zavatra ngezabe zany fahefa taona zany ary misaotra an'Andriamanitra tsika raha mbola tonga ny fahadimy taona raha zao fiazakazaky ny zava-mitrangy eto am'izao tontolo zao akaiky Jesosy ary betsaka manareo miraha soa ohatratra 10 taona alohantsika hiakatra am'izay fa raha mbola 10 taona ny ainatsika zao zavatra zao reraky eto am'ty zao tontolo zao ty tsika fa mba irareo hoe afaka mba tratra ny fahadimy taona ndray aloha de any amin'ny fahadimy taona ndray tsika mahita ahoana ndray izy ty Jesosy fa de misaotra anareo amin'ny firariatso sy teny mamy tena totitsy ny teny mamy sy ny firariatso zay menakavy kely ary de misaotra anareo satria tena mamy aminay teninareo mamy aminay ny firariatso avy aminareo ka de tahino ny tompo de engany mbola hitoy ampahery anao foana zao fandarana kely tsika izao izay ten'Andriamanitra avy hatrany am'izay ary tsika any amin'ny Isaia faefapolo andiny fahatelo novakitsika androany Isaia faefapolo andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy repitatsika de vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Isaia faefapolo andiny fahatelo ny anaran'i Jesosy injandy misy feo miantso hoe manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehova manaova lalambe any an-tany foana ho an'Andriamanitsika halleluia ao le tenin'Andriamanitra injandy ny feony miantso hoe manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehova manaova lalambe any an-tany foana ho an'Andriamanitsika halleluia n'izy io le avana de teny faminaniana izy io faminaniana any aloha any mbola any arina andry zany hoe le feo teto zany mbola faminaniana nainona azy azontsika tsara mbola faminaniana hoe injany misy feony miantso manao hoe manamboara lalana ho an'efitra ho an'i Jehova manaova lalambe any an-tany foana ho an'Andriamanitsika
io faminanina io ravana dia saika tsy tanteraka io faminanina taon'ny Isaia 5 io a saiky tsy tanteraka fa soa ihany fa Jehovah Andriamanitra no niteny an'io Jehovah Andriamanitra nampiteny an'io ary dia tanteraka ny tena hoe zay tenenin'Andriamanitra dia tanterahana saika tsy tanteraka izy satria io feo miantso mafy io ravana dia feo an'olona saika tsy nisy alleloia io olona miantso mafy io a dia olona saika tsy nisy teto amin'ity tany ity dia tsy izy zany fa hijery any amin'ny filazantsara tsika any amin'ny filazantsara ny Luka toko voalohany Luka toko voalohany tsy iza io olona miantso any an-tany hevitra io ravana fa i Jaona mpanao batisa Jaona mpanao batisa io namina niny Isaia 5 injany any an'hevitra misy feo mafy iantso any an'hevitra io amboary ny lalàn'i Jehovah i Jaona mpanao batisa no niteny an'io rehefa nitoro teny tany an'hevitra izy mibebay ianareo fa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra miantso tamin'ny feo mahery anisan'ny olona tena avo feo sady mafy feo tatao amin'ny baiboly zany Jaona mpanao batisa zany ravana tena hitanareo tsika misy samy manana ny avony feo antsika samy manana ny amafiny feo any ato aminay ato zao misy andranabavy Saondra anabavy Saondra zany zao fanohatra amin'ny Jaona mpanao batisa mihitsy raha i anabavy Saondra zany dia mibebay ianareo fa kaiky ny fanjakan'ny lanitra kely feo fa Jaona mpanao batisa tena tamin'ny feo mahery mibebay ianareo moaly lalàn'i Jehovah fa hiteny faminanina io saika tsy tanteraka satria zao Jaona mpanao batisa saika tsy nisy le olona hiteny an'io mbola entina mbavaka izy jereo tsara ny amin'ny Luka toko voalohany andininy 17 nefa akitsika Luka toko voalohany andininy mandaova akitsika mihitsy nanomboka amin'ny andininy 15 nilazany ny anjely tamin'ny Zakaria ny aterahany Jaona tamin'ny andron'ny Herode mpanjakany Jody dia nisy mpisorona anankiray hoe Zakaria na Zakariazy ity isan'ny atokony Abia ary ny vadiny dia avy amin'ny taranaki-Arona Elizabeta no anarany ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny tompo ary tsy nananjanaka izy fa momba Elizabeta ary samy efa antitra izy mivady nefa rehefa aminanina tary amin'ny Isaia ny zanak'izy mivady ny teny nefa izy mivady maninona momba teny ankanao ty teny faminanina tao amin'ny Isaia 5 saika tsy tanteraka saika tsy nisy io feo io satria le olona hiteny an'io tsy nety teraka tsy nety ny forona tao akibo za mampery anao andro any ianao io ngamba saika tsy nisy fa mbola tsy nisy kory ianao dia efa mivoaka ny teny faminanina ny aminao mbola tsy nisy kory ianao dia efa mivoaka ny teny faminanina ny amin'ny fiainanao io mbola tsy nisy kory ianao dia efa nisy teny faminanina ny antom-pisinao teny faminanina zany no natonga anao misy alleloia tsy afaka nisy ianao so fa nasian'Andriamanitra teny faminanina meloa momba anao mba hantanteraka mba zay nylazain'Andriamanitra tsy maintsy ho tanteraka afaka momba mandrak'izay izy mivady saingy zao efa votsitra ny teny fikasana teny fikasana efa votsitra tany amin'ny Isaia 5 zany hoe na ino kidona na ino kiatra tsy maintsy isy olona hiteny io nefa natokana ho an'ny Jaona mpanao batisa rery any pairanao andro any fa ny fiainanao io tsy maintsy tanteraka io misaotra tompoko mialatsiny tompoko dia tsy neteraky tsy niteraka izy mivady andiny ny fahavalo ary no nanao raha pisoroana teo anatrehan'ny Andriamanitra Zakaria
araka ny fifandimbiasan'ny atokony araka ny fanao amin'ny fisoroana dia anjarany araka ny filokana niditra ao amin'ny tempolin'ny tompo andory didikazo manitra ary vaoaka rehetra nitoetra teo ivelany vavaka tamin'ny ora fandoroana ny didikazo manitra ary nisy anjelin'ny tompony seo tamin'ny teo akavanan'ny altara fandoroana ny didikazo manitra ary noho nahita Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra ola anjely taminy aza matahotra ary Zakaria fefanenona ny fangatahanao ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao ary Jaona no ataonao anarany tanao ry havana mbola ny vavahana misy vao tonga ny lehilahy tsaika tsy nisy fa mbola vokatry ny vavaka zay vao nisy aza kivy mivavaka ianao ivavao io fiainanao io fa tsy maintsy potsy ary tsy maintsy ho tanteraka amin'ny fiainanao ny teny fikasana asakasaky izay tsy vavaka fa teto dia ny vavaka i Zakaria dia tonga i Jaona saika tsisy fa efa voalaza milo fa izy dia tsy tokony hampatahotra isy fotoana antsika ravana matahotra ny amin'ny fiainantsika fa za tena teteny aminao tsy mampatahotra ny fiainanao mbola tena tsy nisy ianao dia fa naminanina ny fiainanao io fa isy fetraikany ny fiainanao ilain'Andriamanitra ianao alleloia ilain'Andriamanitra ianao ary i Jaona mpanao batisa dia nahazo tsodrano izy tamin'izany fotoana zany ho tena Andriamanitra ny 24 ary ho faly sy ravoravo ianao ary ho maro ny faly amin'ny fahaterahany ty Jaona mpanao batisa ty teny andrasan'ny olona be dia be ny olona niandry an'izy io ary tena fitaitainana zany eo momba izy zaza satsia ho avy fe Jaona mpanao satria manino betsaka niandry ny Jaona mpanao batisa io le voalaza any amin'ny Isaia io le voalaza tany amin'ny Isaia mivakitsika teo vakiko aminao ihany io le feo any miantso hoe amboary anamboara lalana ny efitra ho an'i Jehova manana mission manokana zany ty Jaona mpanao batisa ty dia ny ampianatra ny olona anomana ny olona amboatra lalana ho an'i Jehova any an'efitra any amin'ny lalana tsisy lalana any amin'ny tany tsisy lalana fa aniraka sy ampahery hitarika ny olona amboatra lalana ho an'i Jehova ho tena Andriamanitra ho faly ny betsaka no maro no faly amin'ny haterahany ho lehibe ao anatrehan'ny tompo izy ary tsy hisotro divay na toka sady ho fenoana fana masina hatrany akibondreny ny aza ary maro amin'ny zanak'Israely no ampodiny amin'ny Jehova Andriamanitra ary izy andeha ho alohany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Eli mba hampodiny foniny ray ho amin'ny zalaka ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'ny marina amboatra firenena vomona ho amin'ny tompo halleloia dia tonga i Jaona mpanao batisa voalaza ny ten'Andriamanitra amin'ny Luka ihany fa i Jaona mpanao batisa mandininy fahavalopolo dia hoy ten'Andriamanitra Luka toko voalohany andininy fahavalopolo manao hoe ary ny zazakely nitombo ny ana hery tam-panahy ary nitoetra tany an'efitra izy ambara-pahatonga ny andro nisehony tamin'ny Israely kely zany izy dia nitombo vatana dia nitombo ara-panahy i Jaona mpanao batisa dia zaza nivavaka nianatra baiboly ary zaza tena tia n'Andriamanitra ary natahotra n'Andriamanitra anisan'ny mampiavaka ny Jaona mpanao batisa revana izy mahay be testamenta taloha hainy daholo ny boky ny lalàna rehetrarehetra ary nakatoaviny no tiaviny ary nasarotiny anazy Jaona mpanao batisa dia anisan'ny mpaminany tena sarotiny tamin'ny asa tamin'ny didin'Andriamanitra ary fantatritsika tsara moa fa i Jaona mpanao batisa no mpaminany farany milohany nahatongavan'i Jesosy vao tonga Jesosy dia tapitra ny asany fa talohany nahatongavan'i Jesosy ianao ny asany nisy asa be dehibe zay nataon'i Jaona dia nanomana ny olona handray an'i Jesosy
jesosy tonga ry avana efa olona vitany jaona mpanao batisa ny tsenan' jesosy tanao tanteraka ny tenin'andriamanitra fa i jaona mpanao batisa dia nanomana lalana ho an'i Jehova, nanomana lalana ho an'i Jesosy. Zao ry havana, tamin'izany fotoana izany rehefa ho avy Jesosy dia Andriamanitra naniraka mpaminany teo alohany anambara ny fiaviany, anomana ka tanteraka an'ilay teny fa Jesosy ny teny fa za ve raha tonga any dia hita finoana, mora tonga va dia hita finoana. Ny finoana teo napetraka Jaona. Ary za dia tena anao fa ho avy koa mbola ho avy indray Jesosy zao. Dia maniry zahay mba ho aka-toeran'ny Jaona mpanao batisa zao akira teo zao. Anomana ny olona. Ary miteny anareo foana zay nareo zay mbola tsy vita batisa, miazakaza atao batisa ary havana. Fa ny olona angeravana tamin'izany tena ny fandrombahany olona angeravana zany ataon'ny Jaona mpanao batisa zany. Resika vaky ten'Andriamanitra ny amin'ny Matteo 7. Hoy ten'Andriamanitra Soramandro hoe ny nataon'ny Jaona mpanao batisa. Andiny voalohany ary tamin'izany andro zany dia niseho Jaona mpanao batisa nitory tany any fitsodinana hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe izany ny feon'ny miantso any hevitra hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalakaleha. Io le faminaniana zay mivakitsika voalohany teo. I Jaona mpanao batisa aloha dia zao olona gaga ny olona nahita anazy, tsy mbola nisehoseho mihitsy aloha izy, tsy hitan'olona mihitsy izy, tsy hitan'olona teo an-tanàna. Taiza ny toerana nisy azy? Tany anefitra izy, nitokatokana. I Jaona mpanao batisa dia olona tena farak'izay mpitokatokana, mitokatokana, tsy tia miaraka amin'olona, tsy tia mifanerasera sy mifanay fa any anefitra any izy. Dia rehefa misy zavatra ilaina eo an-tanàna dia miverina izy, dia miverina any anefitra izy, tsy dia nisy fifampikasoana tamin'olona. Zay le voalaza tenin'Andriamanitra hoe mandra-pahinana nandroso sy nialehibe izy nitombo sy niana hery ara-panahy mba ara-pivoaka ny teo amin'ny zanak'Israely. Mbola tsy nivoaka mihitsy izy io raha tsy tena tonga teo amin'ilay hery ara-panahy ahafahany amin'izay mitory ny tenin'Andriamanitra. Dia nitory teniny dia tsy misy afa-tsy ny fampiverenana ny olona, fampibebahana ny olona, fandrisihana ny olona mba hanadio ny tenany, hanadio ny fitafiana. Nitory teny i Jaona mpanao batisa dia mitovitovy amin'ny Ezekela, mitovitovy amin'ny Isaia ny afatra zay netiny. Dia ny amin'ny verenan'ny olona, nisehon'ny olona madio ao anatrehan'Andriamanitra. Ary dia tsy misy afa-tsy zany Jaona mpanao batisa rehefa mitory, mibebay ianareo. Ary izy manitsy any amasom-bahoaka, ary izy tena manitsy ny olona. Jaona mpanao batisa revana tsy dia problème na hinamana aminy ny olona na tsy hinamana aminy. Izy efa manana ny fiainana izy any an-tany hevitra. Tsy olona tsy natahotra izy nitory tamin'olona sao dia tsy tia nireto olona reto tsony izy mihitsy tsy ao. Fa ny zava-dehibe taminy ny atonga reto olona reto hibebaka satria akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Dia ny polisy dia hozy ny olona izy ary ty lehilahy ty. Fa nefa zava-mahafinaritra nahasarika olona ny antsoantsony Jaona mpanao batisa. Ary dia ndroatra ny olona atao batisa. Ny batisan'ny Jaona dia batisan'ny fibebahana ny anarany. Ary io le batisa ataontsika atao amin'ny fandaharana eto. Olona efa lehibe daholo na ny eno tsara. Izany hoe mibebahana ny olona mibebaka izany dia avy nanao ratsy, dia mifona, dia tsy mamerina intsony. Izany mahatonga antsika tsy manao batisa ny zazakely. Ny zazakely tsy mbola atao batisa, fa ny olona atao batisa dia olona efa natsapy izy hoe zazany tena mila mibebaka, mila miverina amin'Andriamanitra. Ny zazakely zany tsy mbola nanoto zany, tsy mikasiha anoto zany, tsy mety zany raha ny zazakely ny atao batisa. Fa ny ataontsika amin'ny zazakely tahaka ny ataontsika amin'ny zanak'i ranabavy Suzel zao ranabavy kely Gabriel dia ho atolotra anatrehan'Andriamanitra ho tsofina rano tahaka natao tamin'i Jesosy. Fa Jesosy 3 taona vao natao batisa.
etiny jesosy atao ohatra nareo zay mbola manao batisa zazakely zany de mitenareo hoe mibebako nareo akaiky mifanjakany lanitra fa tsy batisa reny fa ny batisa alleloia de batisa ny fibebahana somary hafa kely ty mpaminany na avarinany olona satria araka nyteko taminao izy mpaminany farany ao baiboly a izy mpaminany a talohan'i Jesosy anio mpaminany farany zany a azo lazaina hoe tokony olona mivoatra tsy mitovy amin'ny tany amin'ny voalohany amin'ny tenareo zao misy tobila hika farany a de tena hika farany tokoa tsy mitovy amin'ny taloha mihitsy mamirapiratra sy tena avoleta sy tsy fantatro tsony manaraka ny fandrosoa fa gagy ny olona mpaminany farany tamin'ity fotoany ty a miverina ohatrany tamin'ny andro voalohany dre tsara andininy fa efatritsika zao ary ny fitafiny zany jaona zany de lamba volondrameva fekiboditra teo amin'ny valahany ary ny vinany de valala sy tantely remby mialohan'ny aviany Jesosy ry havana tompoko lahy sy tompoko vavy aika tsy tena tsy tao amileny andrasan'ny olona ozy ny olona farany vao misy vetiny fa farany vao volondrameva ny akanjony azonareo amin'ny andro farany zany amin'ny andro farany vao me mpaminany avany any efitra ny arolalana an' Jesosy olona tsotra zany jaona mpanao batisa zany lamba volondrameva anisan'ny lamba farak'izay mora vidy zany tamin'izany fotoana mora vidy tsy de nirarahany zany jaona mpanao batisa ny firany de zavatra mora hita zavatra tsy manahirana tantely de valala zany nyzara tena fihinany any mahita olona atsika zany hoe tena olona tena tsotra ary raha miteny zany hoe anina tsotra tena anina tsotra no aniny de afaka mahita koa tsika ny tena andriamanitra tsy mofy any ny veloman'ny olona fa nyteny rehetra zay aloka vavan'Andriamanitra ry havana aza tezitra hoe za manakihana foana fa am'izao fotoana zao am'izao andro kaiky aviany Jesosy zao misy olona mieritreritra mpaminany be deabe zao mivoaka fa tsy teny tsotra ny avoaka ny vavany nareo hoe mba mandinika raha hoe am'izao fotoana zao be deabe misy ny olona mpitondra fivavahana pastera mpitarika miresaka zavatra lalina be misy fotoana mba mihaino kely sasany amin'ny zareo zany tena ho zany tena lasa sarotra zava-nompan'Andriamanitra zany misy zavatra tena ohatrany tena mila tena faizana manokana mihitsy raha taeona amin'Andriamanitra ianao io tenin'Andriamanitra io tena misy zavatra tena ohatrany hoe mila mianatra maty fizika sy tena tanina tena lalina be mihitsy ry havana zao mihitsy nefa ny fotoana zao fotoana zao no fotoana tokony hanatsorana ny zavatra sarotra eo amin'ny baiboly vahanao amin'ny fomba tsotra ataonao voarain'ny olona rehetrarehetra fa i Jaona mpanao batisa zavatra tsotra ny azy tsy compliqué ary tsy ny compliqué an'io izy alleluia de jerenareo na de zany aza ny zavatra teo ampelantanany zavatra teny aminy tsy de nisy zavatra nampatsiriritra teny aminy fa voalaza ny teny faminanena ny aminy tamin'ny aviany Jaona mpanao batisa fa ho faly ny olona mahita azy ho faly ny olona tafahoana aminy ho andrasan'ny olona rehetrarehetra tena marina zany ry havana zay nahita ny Jaona mpanao batisa nahita fifaliana satria naninona vita batisa tena ninona tafiomana ionan'i Jesosy tafiomana afaka andray an' Jesosy ny olona ny zavatra nataony Jaona mpanao batisa de nanomana ny fon'ny olona de tsy olana tamin'ny olona tonga Jesosy mora tafaray tamin'ny olona ny Jesosy satria maninona efa voalamina
vitapatisa ny olona tena tonga Jesosy nitoro ny fanjakan'Andriamanitra tany efa voasana eo. Aleloia. Zay le hoe amboarina lalan'i Jehova dia namboarina tonga Jesosy efa karazany namatambonina ihany Jesosy. Tsy miafina amin'ny olona zany batisa ny fibebahany zany. Aleloia. Noho ninona noho ny asa izay nataon'ny Jaona mpanao batisa. Nahazo tsodrano nafinaritra be matsy ty Jaona mpanao batisa ndraiky vakitsika ny Luka toko voalohany. Luka toko voalohany efa vakitsika teo ihany. Luka toko voalohany andiny fafito amby folo efa vakitsika teo ihany izy io. Ho faly sy ravoravo ianao ary maro ny faly amin'ny aterahany fa ho lehibe ao anatrehan'ny tompo izy ary tsisy rotovaina toka sady venao fanamasa hatrany akibondreny azy. Ary maro amin'ny zanak'Israely no ampodiny amin'ny Jehovah Andriamanina. Ahoana ny fomba hodiny amin'ny Jehovah Andriamanitra? Amin'ny alalan'ny batisa ny fibebahana ry avana. Ny olona ray vita batisa dia voalaza tena Andriamanitra fa nateraka indray. Tafaverina ao an-tranony ray. Misy ao an'i Jaona dia ny anarany mihitsy hoe Jaona mpanao batisa. Tsy Jaona mpanasitrana, tsy Jaona mpanao fahagagana, fa Jaona mpamerina ny olona ao amin'Andriamanitra. Ho tena Andriamanitra hoe tena tsotra izy fa ny feoany no nilain'ny olona fa tsy ny akanjony. Aleloia. Tsy narengelina ny olona na valala sy tantely aza ny fihinany. Tsy narengelina ny olona ny mahatsotra anazy. Fa ny zavatra ny loka teny ambavany no nifalian'ny olona. Ny zavatra ny loka teny ambavany Jaona mpanao batisa ary famonjena ny olona. Mibebay ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Feo miantso avy any an'hevitra. Androany teny aminao manao hoe irariana mba ho betsaka ny mpaminany tahaka ny Jaona mpanao batisa amin'izao andro farany izao. Amen. Tena ilaina ny mpaminany amin'izao fotoana izao, ny mpisorona hiaro lalana ny fiavian'i Jesosy ry avana. Akaiky Jesosy. Akaiky Jesosy. Tsy mpaminany zavatra hafa ny ilaina zao. Fa tena mpaminany ampitandrina ny olona. Fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mila miomana ny olona. Mila mibebaka ny olona. Mila miala amin'ny ratsy fanao ny olona. Fa raha tsy zany dia tsy voaomana ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Amen. Za zany tena manoro-hevitra anareo zoko be pastera sy mpitarika fivavahana. Andao alaitsika tahaka i Jaona mpanao batisa. Jaona mpanao batisa ry avana dia nitokatokana tany an'hevitra tany izy. Ny zavatra rehetra nge misy maharatsy sy mahatsara azy daholo. Ratsy be zany mitokatokana zany ka. Ianao ve dia tokatokana tsy mahay mifandray aman'olona. Ary le diso mifandray aman'olona indray ahoana? Tady dio fa manana mission Jaona mpanao batisa. Io mission io tsy voatery mission irahany amin'ny olona. Dia alohan'ny mitokatokana tany an'hevitra. Dia tonga avy eo izy. Tsisy niza afaka hiteny aminazy. Za rehefa misy zavatra ataoko izay any am-piasana dia tsy zavatra tiako ohatrany hoe zarery manao an'ilay izy. Ohatra hoe ity zavatra ity ho bataina. Dia raha zarery no manao an'io dia fantatra hoe bataina io dia atao ohatr'izao fa bataina io dia entiny ery. Fa raha olona roa fotsiny eo, za miteny hoe ohatr'izao ny anaovana azy, ny anankiray miteny hoe aja, dia mbola misy ady hevitra hoe maninona anie fa raha izao. Tsy aloha hoe ity ohatra, raha hoe tsy ohatr'izany. Ohatra misy zavatra ho atao dia raha ianao reniny eo dia zay anaovanao an'io. Fa raha olona roa fotsiny eo dia mbola misy alefantany mety aminao ve raha ohatra ka za aloha ny raha ny hevitro dia aloha mitodika ary. Mialatsiny kely fa ohatrany tapaka izy teo ina moa zany ny tokony hatapaka an'izy nefa tsisy vidéo narefantsika tsisy ninona.
saminareo manara-maso kely tapaky izy teo manao ny any aminareo zao a verina ve zao ny any aminareo soratsika an'andriamanitra fa miverina soma tsara mba samy manao jador azafady fa de tadavin'olona tapahady jaune mpanao batisa efa va akazo volon-drameva sy alina de mbola zay any tapaka kely fa efa niverina alleloia de amin'ny facebook tapahana lesy fa samy manao jador daholo tsika rehefa kikotapitsy de aloha tapahany any fa tsy manino zay koa zany miteny anareo fa i jaune mpanao batisa de nitapahana koa connexion tamin'izany jaune mpanao batisa nanana page nanana page jaune mpanao batisa de manao live de nikitikitika ny Herode izy satria Herode nanao tsy nety de nahitsy satria naka ny vadin-dralàny inona nataony Herode no gadidraina i jaune mpanao batisa misy mpanjaka eto amin'ity tany ity mieritreritra fa mifanagadrana ny jaune mpanao batisa de hitsahatra ny antsoantso any anefitra de za mampatandrina anareo fa tsy hoela de ho gadraina izao fandarina andramaka izao zao anisany satria maninona mbola miantsoantso ihany mbola mampitandrina ihany mbola miantsoantso any anefitra ihany mbola mitondra feo avy any anefitra ihany mbola miteny amin'ny olona any hoe amboary ny lalany Jehova tsy tatiny devoly ny toriteny manamboatra ny hoavy ny olona tsy tatiny devoly maheno ny olona mahay mitoriteny mba hibebaka satria maninona satria manombana ny lalany Jehova zany de za de teny aminareo fa mba miblokena koa zao jaune mpanao batisa zao tamin'ny andro ary tsy vitan'izany nalatsiny tompo no gadidraina izy ary après-keny ty jaune mpanao batisa ty ravana malala misy fotoana izy kivy izy tany Pigaza re ataova jaune mpanao batisa efa nitenin'ny olona foana ohatra hoe teny izy hoe any amin'ny jaune toko voalohany any jaune toko voalohany re be mihitsy zany jaune sady tena avo feo be mihitsy jaune toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo onao izy 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 ny tena zanak'ondrin'Andriamanitra rato amin'ny ao amin'ny jaune voalohany tsy any amin'ny fahavalo ambin'ny folo fa any amin'ny jaune voalohany nanambarany amin'ny Jesosy izy ny tena izy ny tena misy fotoana izy miteny hoe tena indro zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotan'ny olona izy zany nanomana ny olona amin'ny Jesosy fa migadra ozy nareo Jesosy jaune mpanao batisa zao mba fanontania nampanirako izy any amin'ny Jesosy na ampanirako izy any amin'ny Jesosy de niteny hoe Jesosy ianao ve le tena izy ao amin'ny Matthieu toko faha 1:20 ninandrany jaune mpanao batisa tany amin'ny Jesosy sy ny teny nataony Jesosy taminy ary rehefa reny Jesosy reny jaune natao hatramin'maizina ny asa nataony Kristy de naniraka ny mpianany izy anao aminy hoe ianao va le hoavy sa mbola hafa nandrasatsika niozongozina ny finoany niozongozina ny finoany tao anatin'ny 3 taona tsisy atao fa tsy nitory Jesosy hoavy Jesosy Jesosy no izy Jesosy ny zanak'Andriamanitra Jesosy ny nanaisitra ny fahotantsika Jesosy ny hamonjy atsika fa rehefa gadra izy nogadrainy Herode de nampanontany olona am'izay hoe ianao ve le izy sa sao de tsy ianao satria ny antony de zao ohatrany tsy ninony jaune mpanao batisa hoe
mba eo ve jesosy mba jesosy ve no nitoriny mba nanao an'izany an' jesosy ary izy nampimany hoe fa te mikatra betsaka mpanompon'andriamanitra disy fanantenana rehefa sendra tratra ny zavatra ohatr'izany hoe mba mivavaka ihany ve nefa te mikatra ary lasa misalasala iso dia tsy jesosy ary le jesosy mihina fa tsika rehetra jesosy avy efa nisy fotoana nanontany zany hoe jesosy a tena momba anavy ianao ty e jesosy a tena tia anavy ianao misy amintsika misy aminareo tsy efa nanontany an'izany mandalo ady nareo a dia zao mifanontany nareo jesosy a zany ka mba tsy tianao hoe jesosy a so dia mba lalandiso ary zao lalovako zao mba mivavaka ihany ve za jesosy dia zao ny zavatra mahazo a tratra n'izany jaona mpanao-batisa za te teny aminao androany anao tsika hitory ny fiavian' jesosy efa tsy ho ela tsoa io asantsika io amin'ny fotoana io ho avy jesosy mitsahatra io asantsika io anahirana raha amin'ny fotoantsika manoloana ny fitsaran'andriamanitra amin'ny fotoantsika miara eto amin'ity tany ity voatsapa hoe be dia be ny zavatra tsy voateniko fa za te teny amintsika hoe hitsahatra io azy io e azakivy hitsahatra io azy io tsy ho ela inge vo tapaka fotsiny connexion antsika tapaka ny internet a tapaka ny kabla angezabe any ambany ranomasina mitondra ny internet io a io tapaka io a dia velomo ary paris velomo ary tsisy ninona rentsika tsony eto vita ny asatsika vita ny asa fitoriny zao aki radio zao tsy ngefa kôtikôtiny gadraina ihany e vo mihatsika kely debloquena tsika zao fandarantsika tamin'ny enano hoe firy tamin'ny fandarantsika tamin'ny enano zao mifafahan'ny facebook mivavaka marena mampio na fafahan'ny facebook fanagadrana nge zany e no fafana nge raha fa na fandaran'ny jaona mpanao-batisa raha nanao live jaona mpanao-batisa tamin'izany e satria naninona satria sananitsy na dia ny mpanjaka azy ary tsy tatin'ny mpanjaka zany tsy tatin'ny devoly zay avana zanytsika miteny mitory fahamarinana zany e tsy tatin'ny devoly mahita na dia ny anakiray taminareo azy mamboatra ny lalan'i Jehovah dia niditra tamin'ny batisa ny fibebahana tsy nareo no nigadrainy fa ny fandarantsika ny elingeleny zay raha mbola misy olona ray resy lahatra indray dia tena matytsika resitsika za te teny aminao androany fa takany tamin'ny androny jaona mpanao-batisa zao andro iainantsika zao takany tamin'ny andro fitoriany jaona mpanao-batisa izao andro fitoritsika izao ry avako malala jerenareo fotsiny fa neningerenana misy itsika hoa tena teneko anareo a fa tsy possible ry avana tsika hoe valambefapolo zany no mijereto a mahatonga zany tsy possible amanjatony ny gropy izarana an'izao fandarana zao gropy a zany gropy zany a tsy olona ray no anaty fa mety misy olona telopolo efapolo zato roanjato arivo dia mizara ny anatin'ireny gropy reny tsika fandarana dia anatin'ireny gropy reny hoe dia tsy mba misy olona na dia ray aza mijery fa ginona zany milanan'le gropy fa dia nareo foana ho anitana eo e dio zao erana bavitody tsy afaka manao partage tsony raha natotsy tsy afaka manao partage misy aminareo miezaka mihitsy mitady vo mahita le fandarana fa maninona ary tsy mahagagy zany ry havana ny mpaminany hafa tamin'izany andro zany tsisy nininona nahazo azy fa jaona mpanao-batisa mikitikitika zay an'ny devoly mikitikitika zay an'ny Herôda ary mikatsaka zay ho an'Andriamanitra isika to mikatsaka zay ho an'Andriamanitra tsisy tanjona tanjona aminareo reo miamin'ireo tsy misy afa-tsy tsotra ihany ny afantaranareo ny fahamarinana ny andehananareo amin'ny fahamarinana ny anomananareo ny lalan'i Jehovah zay ihany tsisy tsy miandry nininona avy aminareo afa-tsy zay zay jaona mpanao-batisa tsy efa nivonina ny amin'ny tantely sy ny valala ry havana jaona mpanao-batisa
ambaiboly hoe misy olona mpanompon'andriamanitra manao asan'andriamanitra noho ny areny mba hatafavoaka amin'ny fiainana mba ho tafita mba ho anam-bola mba ho tsoron-javatso dia manao asan'andriamanitra mba ho tohanan'ny olona Jaona mpanao batisa tsy zany any anevitra izy dia mitory izy zay resy lahatra atao batisa verina any anevitra izy manana akanjo volon-drameva izy tsy mangatsika izy ananany essentiel ry havana mila ny zavamamy izy ao ny tantely mila masirasira izy ao ny valala mitsotra indrindra fa ny zavatra netiny dia tena nafaly ny olona ary mitondra famonjena ho an'ny olona mialohan'ny avian'i Jesosy tonga ny mpaminany melo lalana an' Jesosy manamboatra ny lalan'i Jehovah ho avy Jesosy zao sao dia mba Jaona mpanao batisa ao fiainanao ity akiradio ty sao dia mba Jaona mpanao batisa eo amin'ny fiainanao ity radio akiradio ty ampandrosoa izy atao fifaliana ho anao no mbola manana an'izy io mbola tsy neno anazy ianao akiradio.radio12345.com dia afaka mihaino ianao mandeha na amin'ny alina ianao tsy mahita tory dia mihaino ka miantso amin'ny feo mahery izy io tsy betsaka ny nandray fa rehefa betsaka kosa ny nandray Jerosalema sy Jodia ny tany amorony Jordana rehetrarehetra nareny feo an'ny Jaona mpanao batisa ary ny tenin'Andriamanitra tanteraka taminy mihitsy ny tsodrano manao hoe ho faly ny olona mandray anao ho faly ny olona mahita anao androandra manao malala raha mety aminao dia eto ambavaky Jaona mpanao batisa eto ambavaky Jaona mpanao batisa eto ambavaky izay fa manana faniriana raha mbola tsy tonga Jesosy raha mbola misy zao tambajotra serasera zao tsy mbola manana eritreritry ny janona tsy antsoantso izay fa tena iantso amin'ny feo mahery any amin'ny tany efitra misy olona mbola sy nidiry amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny fiainany fa mba fanirinay araka ny teny mampina tsy olona manarivony sy amanalina fa na olona ray fa mbola any amin'ny tany efitra mare antsoantso any anefitra dia tonga mba hamboatra ny lalan'i Jehovah ho avy Jesosy firy ny olona vonina amin'izao fotoana izao firy ny olona vonina sy miandrandra ny fiavian'i Jesosy amin'izao fotoana izao fantatry Jaona mpanao batisa fa tsy vonina ny olona dia ny feo an'ny nataony mafy feo mafy miantso any anefitra amboary ny lalan'i Jehovah mibebay ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra mialohan'ny vavahantsika dia zao anao hira aloha tsika alleloia angatahako nareo rehetrarehetra mba ho avy anao hiry tsika hira Jaona mpanao batisa izy ity alleloia hira fanevany akiradio izy ity efa nataontsika any hatramin'ny omaly tsy haiko fahinonareo anazy fa ho anareo dia tena tsara izy iny ary mbola tsy vita izy ity mbola tsy vita izy ity ry havana fa mbola ohatry ny karazana hoe brouillon ihany zany fa efa hifalitsika amin'Andriamanitra sahady hifalitsika sahady alleloia mitahiny tompony hoe tsika mianakavy raha tsy diso alleloia alleloia andrasotsika hijerentsika le izy ataontsika le hira amen ny titre ny hira ity zany dia hirany Jaona mpanao batisa izy ity alleloia
azo hoe de davina kely izy zay avina malala io ary ataotsika iririny a ny titran'lira moana moa zany titran'izy iny ry ranavavimampiona mbola tsisy titra izy fa ataotsika hoe akiradio fotsiny andramoka izao a ny titran'izy iny de andao ataotsika iniriny ary a ho vonahitr'Andriamanitra miara-mifaly sy miara-mila aminay nareo aorina tirtia ivavaka avy atrantsika ho avy eto amiketo a iara ivavaka amiketo a ranabavitsika Kodanelasy ranabavimamavalitina rehefa avy eo ndao ary ataotsika ary iniriny a ho vonahitr'Andriamanitra de angatatsika mampionina teny amitseo mahery Alleluia aina tolokira efa any aminareo any tolokira efa rehetra Pratico l'italiano, farai massimo, italiano, iari marina. Sai adesso la ciao, sai che uno visi, ma se li fai sicuro, se li ieri più. Le vas a stirare che c'è che li no a io ho commentato nelle fantasioni Turchia salimi la flassa alleluia Se tanto di vas, la vuoi mala na be. E kuno tu kana, manira kai weyande. E tu le fai una utamina Abrahama. Luca sini salasa. E wasa siane kitana peche kawami naye. E rusune fona nade ni si seta si tenja. Listen, say like that. Fanzi mi si afghani chiuni fa un biasa cu. Fagliano la rai, tu punias, non vai a fire. Facciamo un carisao, fazzara zerufa. Non amarino, non camminare. Iraka, abitani la vicinonia fino ai tugi. Canubani tavana. Facciamo carisao, fazzara zerufa. Non amarino, non camminare. Isani iraka, abitani la vicinonia fino ai tugi.
androany zany a voninahits'andriamanitra efa eo aminareo zao mitolokira io na rehefa tojo ny tolokira atao veritsika miaraky zany hoe tsy tamin'ny vasina hoe tomanana be a tamin'ny draikin'andriamanitra vetsiny alleluia eo filaina Fatico l'italiano, farà il massimo. Isa italiano, iani non marina. Sai adesso non lasciare, sai che uno easy. Pezzi di frase tu, si vieni più. Mi assassina di chitarra. Tsy avavaky ary zany toloteny zany am'izao fotoana zao a ivavaky sika am'izao fotoana zao ry havana malala tenena androany hoe Jesosy io
anomana izahay. Alleloia. Tenenao Jesosy eo anomana izahay. Mangataka izay Jesosy amin'ity androany ity. Hoe ampaherezo ireto Jaona mpanao batisana. Fa mbola tsy hitsahatra ary mbola tsy manana eritrerity ny hitsahatra ny antso mafy aty anevitra Jesosy aho. Mangataka Jesosy amin'ity androany ity. Mba hikasihanao ny olona. Hosory izahay mba afaka foana hitory amin'ny olona ny fiavianao Jesosy. Mangataka aminao Jesosy amin'ity androany ity hoe meo anay foana ny hery mba hanananay feo mahery hiantsoantsonay eny amin'ny tany efitra Jesosy malala. Milanao zay Jesosy aho. Azavelanao misalasala izay. Fa ataovy mandroso amin'ny kery. Androso amin'ny kery. Hitombo ary mbola hiantsoantso mafy noho teo aloha azy. Misaotra ny amin'ireo fotoana izay efa nomenao anay Jesosy aho. Misaotra ny amin'izay efa taona izay Jesosy malalo aho. Misaotra ny amin'izay efa taona izay. Misaotra satria araka izay hira nataonay izay mity Jesosy hoe raha firenena maro tokoa no efa nandray an'izao fandarana izao dia satria noho ny fiasanao Jesosy aho. Ianao ny asa tamin'ny fomba izay tsy takatry ny saina Jesosy aho. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy aho. Dia rahaina ny anaranao, akalazaina ny anaranao. Ampitomboy hatrany ny hery sy ny ositra ty anatinay. Ampitomboy hatrany ny hery sy ny ositra ty anatinay. Fa zay mbola te handroso foana Jesosy aho. Ho avy tsy ho ela ny fanagadrana ny Jaona mpanao batisa dia natapahan'izao connexion anay izao. Tsy ahafahanay mifandray amin'reto olona avy any Jodisy Samaria sy Jordana namorony Jordana reto Jesosy aho. Fa mandrapatonga an'izany dia ataovy mahay manomana ny fiavianao izy ireo. Ataovy mahay manomana ny fiavianao izy Jesosy aho. Ataovy mahay manomana an'izany fiavianao zany. Azavelanao mitsahatra ny feo aty anatinay raha tsy voatorinay ireo izay nanorahanao anay Jesosy aho. Terizo zao connexion zao. Terizo zao mbola fahafahanay Jesosy malalo. Terizo zao mbola fahafahanay mitory. Fa tena hitory izahay. Tena hitory ny amin'ny fahamarinanao Jehovah Andriamanitra, ny amin'ny avin'ny andronao, ny amin'ny tokony ny bebana, ny beban'ny olona mialohan'ny avinao Jesosy eo. Dia tahio zahay, dia tafio ny herinao zahay. Makasitraka Jesosy malala. Matoky izahay fa hitondra famonjena ty anefitra. Ety amin'ny tanàna amoron'ny efitra dia hitondra famonjena ao amin'izany. Ho vaovao mafaly
notorin'izao fandarina andramoka izao sy ny akiradio misaotra jesosy mararo halleloia amen ivavaka avy an-trandrana vavintsika Marie Hortensine am'izao fotoana zao mama Valentina ivavaka izy am'izao fotoana zao Halleluja. Hai Jesosy vahoaka rehefa mandray ary vakoka atsika. Ridy Jehovah tsara indrindra be famindram-poro mbola falisotra sy ny tena mankalazana azy zahay. Misaotra l'Andriamanitro ninarek-teny lavaka zay tsy ndesy tomponay Andriamanitro. Engane olona tsikampony tsirairay avy Andriamanitro efa fitarika ny John Mpalabatisa izay nandramokaza Andriamanitro. Valitaona olo-maro Jesosy fa haikaiky ny fiaviana Jesosy. Oko samby iomana zahay tsirairay avy Andriamanitro. Yazakazaka tonga mirangoranitra Andriamanitro. Misaotra anazy zany Andriamanitro natany izay vakoka zany Andriamanitro. Apetraka am-pelatanana Jesosy maneran-ketra mahakasika izao tontolo andronay miandry ienana eto mitany Jesosy sopa akaiky ny Andriamanitro. Yazakazaka zay no tena mandrapika zahay ty Andriamanitro mbala hitory filazany tsara ho anao Andriamanitro. Satana zany Andriamanitro ny zavatra rehetra dia ataona aminay toy izay Andriamanitro. Eo hitondra olo maro hitondra olo maro zay andramoka zahay ty Andriamanitro. Apetraka ampilatanana azy zany raha misy tsy mety faraka sitrapo nataonay Andriamanitro ifolanay sy bebany Andriamanitro. Raha misy namanay zay ana marary mpominalay turteni kancho oka sustita Andriamanitro malaka sitraponao Andriamanitro. Misaotra Jesosy natro anareniany misanatra amin'ny avindrina era sy lasa tsotra na mandrakizay Jesosy. Halleluja amen. ivavaka raha nabaviko Daniela am'izao fotoana zao Halleluja makasitraka pastera nanome fitenena. Tany Jesosy rehetra tany Jesosy koa pasterizina anakala. Indriamanitra renay tsara indrindra dia misaotra anao Jesosy amin'ny fotoana androany. Tontosa soamantsara Jesosy ary amin'izao fotoana sy ora zao tena mampahirana tsirairay aby zany Jesosy ny teniko meto ary ny fiankofa sy ny mpamelabelarana nataon'ny pastera teo tena mampahiry. Ary aoka zany teny maminy zarainy taminay teo dia mba tsy ho hisy hiala aminay Jesosy ary tamotamo zay jiaby ary aza misy tavelana dia arehaka Jesosy ary tena hoe ampitiro amin'ny alingaly ary aza misy mihemotra ary atao pakamijona Jesosy zay tsirairay aby ary tomba amin'ny ara-panahy sy ny ara-pinoma isanandro isanandro amin'ny anarany tenao masiny tompo. Misaotra anao amin'izany fampianarana anay sy ny rehetrarehetra ny kokolokoliana eo anay Jesosy ary fitampananao anay tsirairay aby tonga eto ary engany mba tsisy miverin-dalana zay tsirairay aby ary sambo ho tafita tsirairay aby Jesosy. Misaotra anao amin'izany fitiavana anay tsirairay aby ary ankehitriny koa mivavaka ho an'ny izay mpiara-mivavaka rehetra sy izay mifanaraka izao vavaka zao dia aokany mba tsy misy diso amin'izany Jesosy zay tsirairay aby ary tena hoe aitsinao lavim-bava ary raha misy zavatra zany irinim-ponay tsirairay aby dia mba finoan'olo Jesosy omeo an'izy ireo zay irinim-pon'izy ireo raha avy amin'izany tsy asikan'izy ireo vavaka Jesosy tsy ahafahan'izy ireo manaraka vavaka dia omen'izy ireo zay irinim-pon'izy ireo. Misaotra anao amin'izany fanomezanao zay irinim-pon'izy ireo dia ankehitriny koa dia mivavaka koa ho an'ny le olo zay tsy manana le olo zay tsy salama any na zay manamolana any Jesosy engany mba ivava aby zany olon'izy ireo tsirairay aby ary tehirizo lalamidava Jesosy ary menao hery ary mbo hiafana izy ireo anaraka zao vavaka na tsy kidikidy sanandro sanandro Jesosy. Misaotra zany fanomezanao izany rehetrarehetra zany ary antaminao koa izy ireo Jesosy araka zany koa ny ampanofonao. Izy io mivady dia misaotra anao koa ny nampakarana izao radio zao dia fahitrana amin'izao radio zao dia misaotra anao Jesosy ary tena nanomboka tamin'ny kely izy ireo hatramin'ny be Jesosy fa tena hoe misaotra anao nampitombo zany so fotoana
tsingemtao zany radio zany fa tena hoe mahakasika zany Jesosy ary ao ny azahoan'ny fampianarana sy ny rehetrarehetra ary mampitombo ny fahaizananay koa ary ampianarako zay tena aby mba andeha toriteny amin'olona rehetra ary agnampo izy eo mivady Jesosy misaotra anao amin'izany fahafizan'izy rehetena koa ary zay mandray anjara rehetra voninahitra ny atolotra anao rery any. Alleluia. Amen. Alléluia. Tainy Jesosy pastera sy ny ankohonanao dia joyeux anniversaire Kiradio. Dia ampitiavana sady amin'ny fofeny fifaliana moa no iarabako anareo mivady pastera amin'izao natrana anareo ny faefatra taonany Kiradio zao. Dia zao radio zao mbola mijoro hatrany efatra taona mijoroany dia noho ny fitiavana lehibe zay hoe natosaka reo mivady tao anatin'izany fijoroany radio zany ataony fizarana ataonareo ataony fikolokoloana ny ara-panahiny olona maro mba ho voavonjy zay hoe tena ataonareo ampitiavana sady hoe tsy vidim-bola. Dia za manokana pastera dia tsy voavaliko ny soretrarehetra zay ataonareo fa Jesosy ilay manan-kaream-pahasoavana no amaly fitianareo ahitahiranareo mandrakariva dia ampijoro mandrakariva n'izao radio ny forononareo zao dia mbola ho betsaka indray ny olona ho voataona ny olona ho voakolokolo ara-panahy ho voavonjy rehefa ho avy Jesosy Kristy. Dia mbola hatratra ny fadimy taona indray lera mbola tsongy eny amin'ny rahoan'anitra izy dia za manokana ny zavatra tolotra aty aminareo dia mifoko feno fitiavana zay ilazako aminareo hoe tena hoe tiako be nareo mivady satria raha tsy nareo raha tsy ny zavatra rehetrarehetra zato isan-jato zay nataonareo teto tsy tahaka an'izao ny fiainako fa dia tena misaotra betsaka anareo mivady dia alleluia voninahitra ao an'Andriamanitra rery any. Amen. Tratrany natratra zao faefatra tainy tompo pastera mianakavy dia tainy tompo daholo tsika rehetra dia miarahaba amin'izao tratrany natratra zao faefatra taonany Kiradio zao dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny tainareo mianakavy pastera dia makasitraka hatrany amin'ny fitondranareo anay rehetra fa tena mahazo fahasoavam-paray foana zay tena marobe misy ny zavatra marobe misy ny fahasoavana azo tamin'Andriamanitra noho n'izao fisianareo mivady zao ny fisian'ny radio Kiradio dia makasitraka indrindra pastera dia Andriamanitra ny fiadanana ny ombanareo mianakavy kely. Des bisous mambe, bisous bisous, bisous Anvino, atsika rehetra, tainy Jesosy. Alléluia. Dia misaotra n'izy efatra amin'ny rahavavy zay ny anankiroa ny vavaka, ny anankiroa mbola mitondra fiderana indray. Ao atsika rehetra. Fa raha atsika fiderana be anaty groupsika mbola iditra falasana groupsika. Anao ina fiderana anankiroa na telo atsika. Mivarotra ny taona atsika androany. Alléluia. Satany paresi Chavera tika anza kozaka Zana kame manjarao Anita kame daraya Rami na ususi Iu mapana Rami na unijeri Chisma batauja Fun, kainu na mapanay
Tis mapana, tis mapanahuja Ramnam Jesus, tis mapanayang dawe Ramnam Jesus, tis mapana, tis mapanahuja Ramnam Jesus, tis mapanayang dawe Ramnam Jesus, tis mapanay, tis mapanahuja Ramnam Jesus, tis mapanayan nawe Ramnam Jesus, tis mapanay, tis mapatahuja Ramnam Jesus, tis mapanayan nawe Ifam chikara yere, anusinani fa'abalu Ifam chikara yere, anitara ni menara Ifam chikara yere, anusinani adiresa Manusa nun parece, nuliyari numeni jasasi Manusa nun parece, nuliyari numeni jasasi Ramnam Jesus, tis mapana, tis mapanahuja Ramnam Jesus, tis mapanayang dawe Ramnam Jesus, tis mapanay, tis mapatahuja Ramnam Jesus, tis mapanayan nawe Ramnam Jesus, tis mapana, tis mapanahuja Ramnam Jesus, tis mapanayang dawe Ramnam Jesus, tis mapanay, tis mapatahuja Ramnam Jesus, tis mapanayan nawe Ifam chikara yere, anusinani fa'abalu Ifang minanaw fa'ifan, kainan na mapanay Ifam chikara yere, anusinani adiresa Ifang minanaw fa'ifan, kainan na mapanay Ramnam ni tis mapatahuja Ifang minanaw fa'ifan, kainan na mapanay tis mapatahuja Ifang minanaw fa'ifan, kainan na mapanay Ifang chikara yere, minanaw fa'ifan, kainan na mapanay Ifang chikara yere, minanaw fa'ifan, kainan na mapanay Dori akatona tini fiara na Eo ary a tiritiako tena souvenir betsika ty sady miaraka amin'ny tsiketo androany a Fiara ny ceinture fa lasa ny fiara Lasika Daritra fiara lehibe, fiara lehibe zavary. Tsika fetsika miaraka. Tsy vita mitovy zao tena. Saitavy.
Andriamanitsika anao iray farany tena farantsika amaranantsika ny fotoana tsy moa efa nahazo dera anankiray tsika miaraka amintsika eto finaina ny anarany alleloia anao iray farany atsika ifanaovantsika veloma dia ny fotoana tsika moa ny groupe dia mitoy satria fandraisana mpanasany tompo androany dia faranantsika ny fiderana moa ianareo kosa zay miaraka aminay eto dia manome fotoana anareo zahay amin'ny alatsinainy vavaka maraina iragana amin'ny amponina ny maraina amin'ny 6 ora dia vavaka fiambenana iragana amiko ny amin'ny alina amin'ny 6 ora sasany alina asa dino le vonahakaza azy isika androany fa efa taona ny Aki Radio mba enoy amizay Aki Radio point radio 12345.com Aki Radio point radio 12345.com tahiny tompontsika rehetrarehetra falibe tena raha mpamitoto androany alleluia fa fiderana ao ary Nipanzunandriyanao saikachundatanilakanye nisakaisanandriyanao enao makitafuni solution nitundanandriyanao pakifuibe nanao livraison atsareo fampielana lakokwa ememanafoa selina
Tsika rehetrarehetra amin'ny latsinainy ndretsika miona manoloka mamenareo amin'ny anaran'i Jesosy dia samy hitahirin'ny tompo daholo mahay reza daholo.